Coucou, avy ianareo. Tonga sao tamin'ny live tsika menakavy de tonga de vavany ity atao le foana le zay fa tapaka foana koa le connexion koa mandreraka be. Tsitsitsina ihany koa le connexion fa tsy de ato foana mi-connecta ty. Miarabara saky ambany tany ilay WC faux septique reny ve raha misy olona mifoka sigara de mijanona ao le fofona de mety sy fiantraikany amin'ilay mivoaka manaraka ao misaotra indrindra ny WC le faux septique reny zany. Raha ohatra ianareo ka manana an'le izy ny fofona sigara aloha amin'ny ankapobeny ankizy tsy de tsara mihaino le fofona sigara efa na vehivavy ihany koa ary vehivavy koa ny tsika rehetra mihitsy ny olona ny tena hiaran'le izy aloha de ny lehilahy le mifoka an'le izy no tsy maintsy mety hoe no tsy maintsy hiaran'ny aretina voaloha tsy maintsy hiarahary ny taovam-pisefoana ikoaka lava rehefa lehibe tsy maintsy ho sepotsepotra lava fa raha ohatra hoe ianareo moa zany hoe misy an'le WC eo akaiky eo misy an'le fofona be tsy de misy olana loatra fa raha ohatra hoe sendra voan'ny asma ohatra na sepotsepotra ianareo ohatra mipetraka eo akaiky le WC de tsara raha mba hoe mifindra trano satria tsy maintsy mety hisy fiantraikany amin'le taovam-pisefonanareo amin'le misy an'le fofotsigara maimbomaimbo foana matetika. Fa amin'ny ankapobeny izy tsy de hoe misy olana be na raha hoe misy an'le zay gabone zay ary eo akaikitsika. Fa raha ho an'le olona zay misy olana ihany zany de izay no mety atahorana. Coucou, tsara, bonjour, misy zavatra tiako anontaniana raha sitrakao. Ho anareo zay manana fanontaniana zareo de tonga de apetrao le izy fa tsy misy olana mihitsy lay izy. De fanontaniana manaraka indray te hitafatafo eny ho anareo zay te hitafatafa tsy misy olana mihitsy fa tonga de alefaso ny hitafatafa. Salut, mba teneny rangany sipa mba hisasa alohan'ny lely fa tsy mahate anao le fofona. Misy maika fotsiny nefa mbola tsemboka be avany. Oenina be manko raha zahay banto ny teny azy andana aloha misasa. Zay aloha zareo ry mademoiselle isany de tena marina mihitsy aloha zava ny resaka fa ny lehilahy de tsy teny andriza mihitsy izy. Tsy teny za mihitsy ohatra feny taitsofina be zao ndry izy zao ohatra mba te hilelaka ny taitsofindry mba te hilelaka ny sofindry satria ny olona anke rehefa hitandry rehefa milelo eo de tsara kokoa le manaikitra sofina milelaka sofina tsara le izy ka raha mba te hilelaka ny sofindry izy mba tiandry mba hanalazy jerendry feny taitsofina be de kamo be ihany izy eonako ary io ndray koa ndry zao hoe masiso be raha ohatra te hanalazy izy nefa jereny tokoa zao ndry le molotra le lavaporindry masiso be le volo le volo io eny ny volo zareo natoraly iny zay fa ho antsika vehivavy zany raha ohatra ka azo atao de mba alana ihany le izy. Ho an'ny vehivavy miteraka iny tsy afaka omena tsiny satria ny vehivavy miteraka le zazakely mibahana be eto. Fomba ahoana moa ny alalan'ny anesorany vehivavy an'le volopory eo nefa mibahana le izy. Ny lehilahy tompona andraikitra amin'iny fa tsy ny vehivavy mihitsy. Elany mandeha manome vola ho an'ny vadiny lehilahy hoe andandry makany amin'ny salon de asaina alainy zareo any ny voloporindry. Rehefa tsy hanome vola lehilahy de lehilahy mihitsy no mipetraka manala volopory madama. Satria io zazakely io tsy madama nanamboatra an'io fa ianareo roa nanamboatra le zazakely. Izay aloha de hafa iny. Fa ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hoe indria nareo vao mivady tsy manana zazakely tazaina de tsara foana kipisy mba hoe alana le volo satria miteraka fofona ihany koa nge iny piso aloha madiodio kely eo le izy. Misy zao milaza hoe lasa mainty kely le izy de zay aloha de fa natoraly iny. Tsisy tokony mampamenatra andriana za mihitsy lasa mainty le aloha ary mijery zay mainty eto izay misy le volo satria le volo miteraka fofona. Hoe lasa mivadika mainty le satria mampatonga le izy mainty be le eto amin'ny faritra le fory tsemboko ny atsembohany ary sepotra le ohatra satria isika tsy maintsy manao slip.
iny ambonin'izay ihany koa le tsikoko iasandany fa tsy tena tsikoko io fa rehefa manala volo indry tsara le mba atao amin'le sira efa be deaibe mivarotra le sira eny amin'ny mpivarotra eny de mba sira no anongotandre volo na mielika na volopory de mba sira no anongotana an'le izy de mba tsy mivadika maintimainty moa amin'izay koa somary mba elaela nge vo matevina le volo e de somary manifinify le volo indri amin'izay fa raha ohatra ka hoe ndry manao razoara foana de lasa maratra lay hoditra izay mampatonga le lasa mainty be ny elika vo maika lasa mainty be koa le ary amin'ny fory aria satria maratra nge le hoditra e lasa takipery nge iny lasa mampamainty anazy efa tsetsinao le hoditra de mbola takipery any de tezitra koa nge le hoditra e ahoana koa zay efa marany mbola ataonareo ambon'izay koa le bibity mbola kosikosehana bibity lavesinany vo maika lasa mainty be fa mba atao amin'ny sira le izy de mba tsara kokoa amin'izay le sira nanaovana anazy de mila madio foana ho andry piso atsindry ihany nareo zao anankiroa elahy zao mahafantatra hoe masiso le miaraka amin'ny elahy ary elahy koa fangaly isany moa zany tsy hoe mandeha miaraka mandeha mandro ianareo roa nge miaraka mandeha mandro fa tsy hoe madama rehetra andeha pingapingany amin'ny dosy e zay aloha mialohan'ny lelo efa teneniko foana tsy maintsy mandro ianareo roa elahy zao eto milaza fa hoe masiso ny foro madama ary nga elahy kosa nandeha sasa miaraka nareo roa voalohany mila tsy maintsy mandro tsara io loto miaraka aminareo iny de lasa vo maika teraka aretina koa nefa rany e de ndrio ary pisikely tsy mahazo hoe le fahadiovana za zay le mampiavaka amin'ny vehivavy amin'ny lehilahy mba mila tsy maintsy madio foana ndry indraindray kosa nefa ohatra so de marary ohatra so de voaniangatra koa ohatra hoe tena efa nisasa be rangaza lefa ohatra masiso ihany raha ohatra ndry zay ka hoe voaniangatra de lasa maintsy masiso ihany koa le fory ny alalana zany ndry raha ohatra hoe voaniangatra na elahy de ilay ranonayana isan'andro na isaky ny 2 minitra tsy maintsy mivoaka le fotsifotsy be foana ao anatin'ny fory na ao anatin'ny bibity ao de zay ny alalana hoe voaniangatra de tsy maintsy makany amin'ny dokotera ilay tapotsina todo mivoaka ina tsy voatery hoe be de be fa isaky ny 2 andro misy mivoaka kely fotsiny de lasa mavomavo slipy iny tsy maniny fa raha lasa be de be loatra isaky ny 2 minitra be de be mivoaka sady lasa masiso be de zay no tsy maintsy makany amin'ny dokotera de azonareo zany miasa menatra ho fa tsy maintsy hoe mila tsy maintsy lasa raha vao menatra ianareo de lasa manjary ny dokotera lasa kamo be jery anareo de manjary lasa mandreraka le izy fa tsara kokoa zany hoe rehefa ohatra nareo makamana ny dokotera de milaza marina sa zavatra misy tsy misy dokotera iteniteny foana zany hoe zavena le tena ty fa manazava tsara ianareo ampilaminana de ny dokotera koa mandray ampilaminana de engany mba hisasa tsara sy anadio fory tsara de any amin'ny dosy tomboy any amin'ny dosy any le izy fa tsisy maharatsy n'izany miaraka manalakanjy any amin'ny dosy de miaraka amin'ny bridana tsara de miaraka amin'ny fanala silipo de miaraka amin'ny lalao fory miaraka amin'ny lalao bidany amin'ny dosy any zay ny atao aloha tsisy maharatsy n'izany ange fa mila madio de mila mifanaja tsara de zay ny mahatsara mapety an'le izy salama tompoko za hiditra ahoana moa zany Coucou, za hiditra de hiditra ho aiza moa zany ianareo hiditra ato anaty commentaire sa hiditra anaty page ho anareo zay te hiditra de tonga de potsery le eto amin'ny follow de tafiditra ianareo fa tsy misy olana mihitsy raha te hanondra commentaire de malalaka be ny commentaire raha te hiditra anaty message malalaka be message tsika zany hoe message am'izay efa manomboka tsy araka to satria be de be de zay mampatonga anaky manao live de mba valiana tonga de mivantana ato anaty live ny resakareo pouvez-vous m'en dire plus de vous ina moa zany tianareo fantatra momba na de ny anarako zany Tina de afaka atsonareo hoe Tina ny anarako raha ohatra ka zay tianareo atsonanako zany bonjour za kimba anontany kely fa mampiasa ny saiko ity voalohany aloha 42 ans de izao aho rehefa manao firaisana de misy raha amin'ny ray volana eo amin'ny ray volana eo zay nefa za tsy manao isan'andro fa isan-kerinandro de ina mahatonga zay le lasa vehivavy ito eny raha ohatra ka hoe misy raha sao de vehivavy
aleo fampiana video an'ito zany dia mba mahafantatra daholo rehetra rehetra. Fa raha ohatra ka ho an'ny vehivavy ohatra hoe misy raha, ny ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hoe misy raha na raha nanao stérilendy, nanao dio, DIU, de karaha nisorona ilay stérilé tao anaty lalan-jaza, de rehefa milela avy eo ka misy raha, de iny tsy maninona fa efa natoraly iny. Tsy maharatsy an'izany mety miverina kely iny, indroa, intelo, eo de tsy maninona fa tsy maintsy hoe zay foana satria le tranon-jaza iverina milony amin'ny teo aloha de tsy misy odana mihitsy le izy. Fa raha hoe ho an'ny lehilahy, raha hoe misy raha elahy de misy tsy mazava ny vatany lahy, aleo fa atao iny video iny e. Aleo fa atao iny video iny fa tsy maninona. De fanontaniana manaraka, firy fanontaniana daladala kely. Rehefa nita video anao za de tena resy lahatra fa antany za 22 ans de ny magaga na miaraka miaraka matory amin'ny lehilahy za de te anao za mihitsy le ela excité be ary de tsy mety mihitsy hoe misy ataony hafa ve sa ahoana mahatonga zany. Ka aloha averiko fikely le izy. Magaga miaraka matory amin'ny lehilahy, za tsy te anao tsy te anao mihitsy na ela be ary de tsy mety mihitsy. Ela excité be ary de tsy mety mihitsy. Misy antony hafa ve sa ahoana? Ay, ela be zany ndry vao excité. Vehivavy ary ve. Fa maninona ny ela loatra ny vehivavy vao ao anatin'le fientanana, zay zany le fanontaniana. Fa maninona ndry ny ela be vao mientana. Ho anareo zay raha ohatra zany ka ela be ohatr'izay vao mientana de mila manao bakiraro. Ho an'olona na lehilahy na vehivavy tsara manao bakiraro de amin'izay vetivety de mafana ny vatantsika de miakatra ilay hafanana satria le tongotritsika ity no matetika no mahela le fientanana, indrindra moa fa raha hoe ririnina ohatra de mba tsara manao bakiraro kokoa de mampiakatrakatra kokoa ilay le fientanana zany. Fa raha ohatra ndray ka le hoe ela be tokoa ndry vao hoe taitra, so de le lehilahy miaraka amindry ohatra no mbola tsy ao anatin'le fientanana, ilay izy ange ianareo roa ny miaraka manao an'ilay izy fa tsy hoe elahy rery na hoe indry rery, ianareo roa no miaraka manao an'ilay izy. Miaraka fanorika kely de miaraka fampitaitsimolotra kely de mikakerina kely molotra de kakerina kely ny sofina de somary hoanina kely ny tenda, somary le kakerina zany tsy hoe kakerina mafy be atao mandeha raha na hoe mivoza koa fa kakerina kely moramora hoe safosafona moramora no. De ao anatin'izay ianareo roa de mba sady miolakolaka, somary mba miolakolaka eo ihany koa za fa tsy de hoe miandro fotsiny anganary e. Alefaso de eto tsy zay le izy fa mba samy makafy tsara ianareo roa de zay mampety an'le izy. La anao préliminaire tsaratsara kokoa zaka de amin'izay mba mahay tsara ianareo anatin'izay fotoana izay. Coucou, est-il possible de discuter avec vous? Eny eo anareo zay mana fanontaniana tonga de apetrao le fanontaniana fa tsy misy olana mihitsy. Inona indray ilay izy? Mbola mipetraka amin'ny vadiny ihany izy. De niteraka roa zareo nahazo 15 ans, ny vadiny zareo efa 6 ans zahay niaraka, zahay efa tafiditra aminazy ary izy mba karan'izay. De ka loatra tsy mazava kely le fanontaniana. Na ny hevitrao? Ohatra reo ilay fanontaniana rehefa mametraka fanontaniana nareo de mba atao somary mba hoe atao fenofeno tsara zay le izy satria raha vao tsy feno ilay fanontaniana de manjary tsy afaka saratra be mamaly an'izy. Hono azafady indrindra, faible hormone zaza iny mahatonga za tsy miteraka, inona no tokony atao mba valio? Fa maninona ny anankiray no tsy miteraka? Ho an'ny mivady aloha
Ny mpivady raha ohatra ka herintaona vadiana, raha vao vady nareo 5 volana, mbola 7 volana tsy marina fa raha herintaona ny vadiana ianareo roa ka hoe tena mbola tsy niteraka, raha hoe tsy niteraka mihitsy nandritra izay nefa mieritreritra hoe tsy maintsy hoe hiteraka ianareo roa dia misy olana ao anatinareo roa ao, ianareo roa fa tsy hoe indry irery na ela rery, zay aloha. Dia tsy maintsy makany amin'ny dokotera ianareo roa miaraka, jerena mihitsy manazava amin'ny dokotera izay ny lely tamin'izao dia tsy mipetraka ilay izy izay ny lely tamin'ny 14 jours tsy mipetraka ilay izy amin'ny maraina izay ny lely dia tsy mipetraka ilay izy, dia hazavaina amin'ny dokotera ary ny dokotera dia tsy maintsy hijery anareo indrindra ny tany tsirovavindry sy ny tany ranonainan'ny lehilahy, dia tsy maintsy raha ohatra ka hoe matanjaka ny ranonainan'ny lehilahy nefa tsy mety mipetraka ny zaza, na koa ohatra hoe matanjaka ny ranonainany nefa tsy mety mipetraka ka matoa tsy mipetraka ilay zaza dia misy olana aminareo anankiroa, fa tsy voatery hoe indry irery no makany amin'ny dokotera fa ianareo anankiroa miaraka mandeha makany dia mamaly ilay olana, izay ny vahaolana akaiky. Rehefa herintaona zany ianareo raha ela indrindra ka tsy miteraka dia izay no tsy maintsy atao, dia mba hahafantarana mba hahalalana amin'ny dokotera ny zavatra tokony atao avy eo fa tsy manao dokotera tena aza mihaino vavan'olona hoe misotro an'izao dia misotro an'izao dia misotro an'izao, tsy izay ilay izy fa dokotera no mijery ny vatanareo roa dia aza menatra mihitsy, dia mbola lazaiko foana hoa raha ohatra ndrika sendra hoe matavy loatra, ngeza be loatra dia tsy maintsy manena vatany ndry satria ilay tavindria manakana ilay tsirovavy eo amin'ilay ranonaina. Mbola averiko indray aloha, ity zao ohatr'izao ilay ato amin'ny tranon-jazantsika ato dia mivoaka vato ilay raha tsirovavy, mandalo amin'ilay tuyau kely iny ilay izy dia tokony hiditra ato amin'ny tranon-jaza, dia tsy afaka mandalo amin'ilay tuyau ilay izy satria tsetsin'ilay tavy, raha sendra matavy indray dia tsetsin'ilay izy dia tsy afaka mivoaka ilay izy fa mijanona miraikitra ao, ary mety hiteraka aretina ao andry koa ilay izy ry piso satria zavatra tokony hivoaka miandrona, zavatra tokony hivoaka miandrona dia maty ao an-tenatenany ao ilay tsirovavy avy eo, dia indry koa tsy maintsy hanana olana avy eo any amin'ny ovaire any, dia mba tsara zany makany amin'ny dokotera mijery an'izay olana izay ianareo roa. Ho anareo izay mbanina fantariana afaka apetrakareo foana ilay izy fa tsy misy olana dia mba hoe atao lavalava kokoa ilay izy fa tsy atao fohy loatra. Inona mahatonga ny lehilahy tsy mandeha mihitsy ny anazy na ela be vao tonga dia inona no tokony atao? Tsy mandeha, tsy mandeha mihitsy, tsy mety tonga. Fa ahoana moa zany hoe tsy mety tonga? Tsy maintsy hoe tonga foana ny lehilahy fa tsy isan'izany tsy mety tonga zany. Ianaré hoe manina ny lehilahy tsy mety tonga mihitsy? Ilay izy aloha tsy voatery izay hoe tsy mety tonga mihitsy fa ilay lehilahy mety tsy mahafantatra hoe lasa ary ve ilay ranonaina sa tsy lasa, dia ilay rico izao mety tsy mahalala hoe ohatry ahoana ny tonga ilay orgasme ndry. Ianareo roa zany samy tsy mahalala raha ny fahalalako anazy. Dia atao ahoana ary zany no ahalalana hoe mety tonga ilay ranonaina na hoe tsy tonga ilay izy, ka matoa ange rehefa milely ianareo roa ka raha hoe lasa ilay ranonaina dia malazo ny bibitin'ilay ry avy eo, dikan'izany lasa ilay ranonaina fa izy lehilahy no mety tsy mahalala hoe iny ve ilay ranonaina fa naninona ary maty ho azy teto. Nefa koa moa zany raha ohatra ka hoe tsy tonga ilay ranonaina fa nalazo ny bibitin'ny lahy dia dinga dia reraka loatra lahy. Dia mbola averiko ihany iny adi-tsaina io no mampijaly antsika olombelona io na lehilahy na vehivavy rehefa diso miadi-tsaina loatra dia lasa mitroubla ny vatanao anaty, ka nizaniza zany raha ohatra hoe miadi-tsaina loatra dia mba tsara mba ferana kokoa zany ilay izy satria tsy inona miteraka korotanao anatin'ny vatana ange ilay izy zareo dia aleo fa tsara ho ampiana an'ity vidéo ity koa zany ampiana an'ity vidéo ity dia mba samy mahalala ny rehetra satria mety misy olana ohatry ity ihany koa ny any ambadimbadika any. Est-il possible à discuter avec vous? Io misaotra betsaka ho anareo izay manana fanontaniana tonga dia apetrao ilay izy fa tsy misy olana mihitsy.
Fanontaniana manaraka. Coucou, salut. De mba miarahaba tompoko za mba manontany manokana hoe inona ny mba ahadongadonga fory fa nenahy tena fisaka. Atahoana ny mahadongadonga fory. De tendry somary botabota kely zany le izy fa zay hoe zany mahatsara le izy. De le izy aloha tsy voatery hoe le izy matavitavo na mahihina hoe ohatry ny ahoana ny mampiavaka le izy hoe mahatsara anazy. Amin'ny ankapobeny aloha ny lehilahy tian'ilay hoe vehivavy somary be tapory. Fa kosa na izany na tsy izany raha tsy voatery hoe rehefa hoe kely ilay tapory indri dia hoe tena tsy tian'ny lehilahy zany. Mahay izy indri mankafy amin'ny maha izy indri. Dia mbola averiko foana ny natoraly amin'ny vatantsika olombelona dia iny foana ny natoraly. Tsy hitantsony ilay micro. Tsy hitantsony ilay micro. Maheno anahy ve nareo? Aloha ohatra nanao zavatra kely teo dia ilana atsiny. Fa tsy hainareo izao ilay resako teo fa tsy manino izany. Ho an'ny vehivavy le hoe te ho be tapory dia averiko aloha indri te ho be tapory kanefa indri somary fisaka kely. Dia tsy izay ilay izy rehefa milelo ny olona anankiroa rehefa mahay mankafy dia mety foana io fa tsy isan'izany eny nenahy kely loatra dia tsy mety, nenahy ngeza loatra dia tsy mety, lalina loatra na sy tafiditra ny bibity marivo loatra izy tsy mety latsaka any fa ny fahaizana mankafy izay ny zava-dehibe ao amin'ilay izy. Dia mahaiza mba hoe fiera hoe tena fiera be amin'ny zavatra ananako dia izay ny zava-dehibe amin'ilay izy fa tsy hoe andeha hoe tia tsy nenahy fisaka loatra tena tsy mety eo tsy mankafy izay. Le olona miaraka amindri na le olona miaraka amin'lahy no mety tsy ao anatin'le mankafy dia lasa tsy mety le izy. Fa rehefa mankafy anareo roa dia mety foana io. Dia mila sahasaha. Aleo fa tsy maintsy ampiana vidéo mba mampianatra ny rehetra indray aloha hoe mba ohatry ny ahoana marina ilay tokony lelo tsara dia amin'izay mba mahay anareo roa. Dia izay aloha ny androany zareo fa tena somary nihodinkodina kely ilay teo satria tsy mbola misy zavatra marina kely fa miverimberina aminareo ihany dia mankasitraka anareo rehetra manaraka fandaharantsika fa izay.